Ho an'ny AV7 moa dia tsy tokony hiditra fotsiny eto Madagasikara ny filoha teo aloha marika Ravalomanana fa misy ny sazy miandry azy ka tokony ampiarina izany raha momba ny fandraisany anjara amin'ny fampihavanana tanterahany FFKM dia nilaza Andriamatoa Rafaramanjimby Bona Jean-Pierre fa afaka tanterahana izany na mijanona any Afrika Atsimo aza ny tenany fa atao amin'ny alalan'ny vidéo conférence. Fa niantoka ny fitandronany filaminana tamin'ny fivoriana izay karakarain'ny FFKM moa ny Emonat araka ny fanazavana nentiny lehibe ny CRGN ny Kolonely Florens Rakotomahanina dia nisy ny fangatahana izay nataon'ny FFKM makasika izany fanazavana ary. Politika voalazanao toy izay moa zany dia betsaka ny tsao hoe isy anao fihetsiketsena dia mety hitarika fandrobana na tsy filaminana. Amin'izay efa misy zany ny ataontsika hoe andraikitra raisin'ny mpitandro filaminana izay hitambarany avy eo amin'ny tafika avy eo amin'ny polisie pirenena sy ny gendarmerie. Io fitandrona filaminana dia tsy voatery fotsiny hoe amin'ny toerana ivorovoriana fa hatrany amin'ny tanàna misy sy ny manodidina Antananarivo ary raha ny eto faritany dia eraka ny faritany Antananarivo mihitsy. Mahakasika ny hoe FFKM nisy ve le fangatahana hoe sécurisation an'le dinika izay atao hoe nampiakarina teo anivon'ny gouvernement. Efa tapabola zay dia nahavoray taratasy avy amin'ny FFKM ny tao amin'ny Monat izay nampidinta teo amin'ny morofarina Antananarivo fa ny FFKM dia ikasa fihaonan'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny ankehitriny amin'ny 3 na 4 na 5 juillet. Tanteraka moa izany androany izay atao amin'ny fitandrona filaminana dia manao izay ampizotra tsaka sy andavany izay zavatra zay amin'ny lafin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Izay no mahatonga izao fahitanareo ny tokotafika ao anatin'ny état-major mixte opérationnel faritany sy ny région Analamanga miandraika izay filaminana zay. Misy fandraisana amin'ilay exercice militaire natao androany ve zay? Io exercice io zany dia efa raha tadidinareo dia efa lanao tamin'ny herintaona ary zavatra efa niprogramena mihitsy io ary efa atao anatin'ny calendrier mihitsy hoe androany anaovana an'io exercice io.